Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasa mba malala ny antsika am'izao fotoana izao de tonga reny fotoana zay rahantsika eto ato anatin'izao fandarantsika afaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izaho ny akiradio ny akimedia ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ary ny gropy izay maresy izay miaraka aminay isan'andro isan'andro mahatatosa zao fandarana zao de fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy de faly be mihitsy zay mahita anareo vory laniny eto indray de teteny raha androany vao tonga eto de za resy lahatra fa tsika sendrasendra natongavana teto fa misy raha tena ilan'ny tompo anao ao anatiny izao fotoana androany zao ka de ny afatra aminao de ny hoe maharetatra amin'ny farany raha araka eto tsika amin'ny adiny ray sasany eo de matoka fa tsisy overy zany adiny ray sasany zany fa andraisantsika hery ampitombona ny finoantsika anasitrana ny aretintsika ampiakarana ny finoantsika sy ny fanantenantsika ary ihany koa ikolokoloan'ny ara-panahintsika amin'ny mahavavaka fiambenana azy de iambenana ny fanahintsika ihany koa sady tsy angatsitsika ny tsy atoritory no tsy hovarindriny ko de tahiny tompo maharetatra amin'ny farany ny adiny ray sasany inontsika hira inontsika vavaka inontsika toriteny inontsika famelabelarina ny toriteny sy zany rehetrarehetra zany de ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy androany niditra voalohany teto androany de ranabavy Marizô tahaka ny mahazatra izy foana tafiditra voalohany de tahiny tompo manokany ranabavy Marizô nanakaraka azy ranabavy Lovelitina de ao ihany koa razana Monika Rodine Marie Elizabeth de tahiny tompo i Tojo Eliana Itody Raonso Iama Fleur Jonathan tonga soa daholo nareo ao koa i Soameva io zao misy olona vaovao Olga Za zany hoe tsy Olga Ranorosoa Olga Za tonga soa anao fa androany vao hitanao de tonga soa ianao de maharetatra amin'ny farany ao ihany koa Soameva ao ihany koa Kadaka Malala sy Miray ao ambadika ao ny rafozam-baviny dia ao ihany koa Koda Leonie ao ihany koa i Tsiry Amboaramiel Sondolany-Irina ao ihany koa i Rantan'Irina Marie Charline Memanambotso Angèle Sarjaona Iaja Skapatitsia ao ihany koa Sondolany-Irina Tsiry Amboaramiel ao ihany koa tonga soa Erika Araka Verorasoa Koda Leonie faly mahita ny Kotre Kamaradin'i Jesosy Rasoeriniana Larisa tonga soa daholo isika Erika i Terira Albenja Olga Za Preta Marie tonga soa no Elifanto ao ihany koa ry Verorasoa efa narabaiko teo tahiny tomponareo maharetatra amin'ny farany dia mahereza hatrany hatrany andao arintsika aloha mino any zavatra rehetra razana tsotony androany koa anao vitako teto dia tonga soa ianao de mahareta hatramin'ny farany faly tena faly mahita anareo aza mieritreritrnareo vahiny raha tonga eto androany aza misalasala miditra tsehatra ao anatin'ny commentaire ao anatin'ny fiarahanao fa eto de fiarahan'ny mpianakavy fifakaitan'ny mpianakavy andao arintsika aloha mino any zavatra rehetra de andao hitondram-bavaka n'izao fotoana zao tsika andao apetraksika amperan-tanin'Andriamanitra zao fandarana zao ka mampandrosotsika ny anabavitsika Erika Araka na de any ampiala-tsasatra ny amin'ny vacances ary izy de tsy adino ny manototosa ny asan'Andriamanitra mahafinaritra zany mahafinaritra zany satria araka ny tenitsika hoe ny tenanao ny vatanao ny vacances fa ny ara-panahy mba vacances de izy fa ny anaty vacances izy zao fa izy manatotosa ny anjara asany de sotra indrindra de tahiny tompo ranabavy Erika ianao nitondram-bavaka ny fandarana androany fa miarahaba aloha za any Fanindro Zafindramanana sy Ianta Lirina Andry de tahiny tompo ary isika tsirairay avy de mahereza anao amin'ny fitenenana ranabavy Erika tahiny tompo pastera de mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray ny tenako zay manaraka tsy tapaka ny vavaka fiambenana amin'ity arivity iara ivavaka sika mitrahantsika an'izao fotoana zao am-pelatanan'Andriamanitra ry Andriamanitra ray tsara indrindra mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao indray zay amin'ity arivity misaotra noho ny fitiavanao anay tsirairay avy misaotra noho ny fitantananao ny fiainanay Jesosy mbola niarovanao anay tamin'ny tontolo andro maraina iny ka nafahanay indray mifanatry tava aminao amin'ity arivity afahanay indray mihaino ny afatrao afahanay indray mifampahery de mankasitraka amin'ny fitantananao Jesosy malalo
akinay fenao am-pelantananao zao fotoam-bavaka zao ka mangataka amin'ny fanatrehanao zay tena hirotsaka ameno eto amin'ity toerany ity satria anao fa nilatsa fa raha misy 2 na 3 mivola amin'ny anarako dia ampovoany ahy dia efa matoky izay Jesosy fa efa ampovoanay tsirairay avy ianao efa miaino anay ianao ary ianao mihitsy no hiteny ao am-bavan'ny mpanomponao izay hitondra ny teny androany ka hosory Jesosy malala izany mpanomponao izany tendreo ny lelany mba tena hitory ny filazantsaranao hitory ny afatra fa aminao mba azahoanay tsirairay avy hery entinay matory amin'ity alina ity dia mangataka amin'ny fanaino masina izay hirotsaka aminay tsirairay avy ihany koa mba ahafahanay mihaino tsara sy mifantoka amin'izany teninao izany ary indrindra mba tena hikasika ny mpanomponao izay hitondra ny teny eto dia apetraka fenao am-pelantananao zao fotoam-bavaka izao Jesosy dia mifona sy mibebaka eto anatrehanao izay mamelany heloka Jesosy fa mety misy fahotana efa nataonay tamin'ny tontolo andro iny dia fonanay eto anatrehanao izany ary diovy amin'ny rahanao izay tsirairay avy diovy ny fonay handray an'izany teny avy aminao izany diovy ny fanahinay diovy ny sainay Jesosy malalo ary apetraka fenao am-pelantananao zao fotoan'izao dia mangataka ny ranao soa ihany koa handrakotra ny connexion rehetra mba tsy ho tapatapaka ny internetinay tsirairay avy ny fitaovana rehetra Jesosy dia arovy amin'izany rahanao izany mba hananay fifantohana tanteraka dia fatory amin'ny rahanao ny devoly sy ny fanahy ratsy izay tady anelingelo amin'izao fandaharana izao dia apetraka fenao am-pelantananao Jesosy izao fotoam-bavaka izao dia anao ny dera sy laza sy voninahitra mandrakizay sotra Jesosy malalo alleluia amen alleluia sotra indrindra ranabavy erika misotra anao indrindra tamin'ny fandraisana anjara Andriamanitra ny amaly fity Andriamanitra ny hikolokolo hikarakara omba nareo menakavy kely zadino voandalana any amin'ny vakansy any tahiny tompo dia mahazahofa finaretana mangalahina tsara ho tahin'Andriamanitra ny ianareo menakavy kely misaotra fa mamy zany vavaka izany mahafinaritra dia tahiny Jesosy Andonina Suzel dia Tina Malala Mirana Arlala tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra tonga soa dia maherezatra andoroaritsika anao hira anankiray anao hira anankiray tsika dia hitsavatra amin'ny ten'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra androany moa androany dia raha tsika amin'ny rahalatojo avy any Allemagne nitondra ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity dia andahoaritsika aloha hihaino hiritsika dia andaotsika hiara iaika androany fa tsara ny tompo halleluia hiara iaikitsika androany tsara ny tompo tsara ny tompo dia ataotsika izany ho voninahitra Andriamanitra aoriana ty hira ity tsika hitsavatra any amin'ny ten'Andriamanitra dia mino fa efa mivonimbony ianao haka baiboly haka toerana tsara fa hihaino ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo hiaraka amin'ny rahalatojo tahiny tompo ary tsika rehetra mino finaritra Move fantatrao rahalahy fa tsara ny tompo la izaho aloha dia resy lahatra ieny tokolo namako tena tsapako magaganyasani nazaona yanao izany ndraiky fa tsara ny tompo fizao siky zao no efa nofidy ka tsy mamariny fitiavanizany sao tsy fantatrao izinodera
Halleloia. Izava ndresy lahatra fa tsara ny tompo a de samy manana fifaliana fa manan'Andriamanitra tsara sady mahafinaritra isika raha lasana bavy a malala tsara ny tompo a za koa resy lahatra am'izany efa ela zao na resy lahatra an'izany a ary tsy ova izany a fa androany koa zay raha mbola tsy tsapanao zany de tongeto koa zay a mba hizara aminao a fa tsara ny tompo. Justine Marie Lova Marie, Maman Valtina, Razana Monika, efa narabaiko teo Razana Monika. Reo angamanareo mbola tsy narabaiko teo a de tonga soanareo. Halleloia. Iano ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Nanao vidéo moa Rahalatojo a fa nisy tsy fetezana kely le izy a, nisy lafiny teknika tsy nety kely a de vidéo de audio no inotsika androany fa na izy a navita vidéo fa misy fotoana moa ohatr'izany a, misy fotoana koa zao le andro raha nabavena nanao vidéo a de nefa tsy maintsy natao audio no ny antony manokana k'androany a na de vidéo aza nataon'ny rahalakelitsika de ny antony itenina zany mazy de isaorana ihany foana nareo a manao zavatra miezaka manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra fa nefa kosa nare misy zavatra misy fotoana misy antony manokana de lasa audio izy raha teo moa de isaorana azy fa tsy sarotiny izy hoe tsy manino izy fa ataovy audio a fa mahatonga anahy tena zany tiako fantatra hoe miezaka ny ankizy a manao zavatra tsara, manao zavatra mahafinaritra ho an'Andriamanitra de androany nefa audio renotsika nefa mino fa niafatra ny tena zava-dehibe a de ho tafitany amintsika rehetra ne a niafatra zay hoentin'ny Rahalatojo a amin'ity androany ity ka andao ary a tonga de mino finaritra tsika rehetrarehetra anomboka ny tenin'Andriamanitra tsika tahiny tompo a Rahalatojo a anao a ny fitenenana. De faly miaravantsika rehetrarehetra indray ny tenako a aminaran'i Jesosy a tonga somatsara am'izao vavaka fiambenana zao de faly be mihitsy a miaraka aminao a hitondra ny tenin'Andriamanitra hoentsika mifampahery a am'ty andro androany ity de fahasoavana lehibe ao anahy mihitsy mbola ananako fotoana ananatsika mo fotoana mbola ahafahana indray amihaino ny tenin'Andriamanitra fa milohan'izay de misy zavatra kely angatahako aminao ty hitanao mieritrereto ianao a andro anankiray andro tena tsara teo amin'ny fiainanao afaka mikipy ianao am'izao fotoana zao de eritreretinao zany andro zany mezaha ianao miaina ao anatin'izany andro zany andro tena hitanao hoe nasambatra be anao andro tena nakasika be ny fonao andro tena ravoravo ianao tam'izany mety tsy haiko mety hoe andro mariazinao de tena faly be anao tam'izay hoe sambatra raha mbola miaina amin'iny fotoana raha iny andro ray iny leo nisy ohatran'izao nisy gâteau nisy tsy haiko avy mety hoe ny sasandray ny tena andro nasambatra anazy mety hoe andro nanavotan'Andriamanitra anazy mety nesany tanan'Andriamanitra mahery teo amin'ny fiaina mety tokony gadra zany olona zany fa Andriamanitra ny nanala azy tao am-ponja tsy nigadra izy tsy haiko inona ny andronao inona ny andro mety hoe misy olona taizana retina te tokony efa maty ny diabeta ohatra na maty ny cancer na tsy haiko avy de tena nivavaka tena votan'Andriamanitra de tena tadidiny mandrak'androany zany daty zany 23 février 2004 tam'izany tena sitran'Andriamanitra tsy haiko inona le andro fa mizaha ianao fa mandinidinika an'izany andro zany androany de angalao maminy ny anahy le andro ohatran'izao Rahalatojo le nataon'Andriamanitra ohatran'izao le ohatran'izao
tena tsara ranga iny andro iny ohatran'izao izao vinavinana mihitsy tena hoe izao iainana zany andro zany de za teny anao fa tsy iny andro tsara indrindra tsara iny ekeko tena tsara iny fa zao ty andro ray resahako anao ty mbola tsara noho iny andro iny mbola tsara avo folo endry mety avo arivo eny mihitsy azy mbola tsara de zao raha vana malala andro andraisantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra andro ahitantsika an'Andriamanitra andro ifanenantsika amin'ny Jesosy torintsika isan'andro idirantsika amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany igoatsika an'izany hoe hay ve zao zany tena fahasambarana de zao raisany ny baibolinao fa iresaka momba an'izany mihitsy tsika androany ao amin'ny filazantsarany Lioka anjerentsika Lioka 12 de andininy 2:30 filazantsarany Lioka 12 de andininy 2:30 de rehefa samy hitatsika de vakitsika ny tena aminaran'i Jesosy aza matahotra ryondro vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anomenareo ny fanjakana amen hitanao io le andro tiako resahana anao androany andro tena hitanao ane ho hitanao zany raha tena misoratra amin'ny farana de hitanao hoe ho ampitahanao amin'izay le andro ray le nieritreretinao teo de hitanao hoe aizany tsara fa raha ho anahy manokana mbola tsy fantatry hoe ohatrohatry ny ahoana io andro io fa zao ry havana malala tena tsapako any anaty any hoe afinaritra be io andro io tena asambatra be io andro io halleloja sady ny tenin'Andriamanitra eto ravana de afinaritra be mihitsy vao mamaky ianao de efa tonga de velom-panantenana be zany aza matahotra halleloja ohatrany hoe tonga de efa manala sady zany ohatrany hoe efa tateraka sady zany le izy aza matahotra ryondro vitsy iza moa zany ondro vitsy zany de zao ao noho Jesosy za mpiandry ondry ny ondriko mahalala mihaino ny feoko manaraka fantako izy zany ny ondro vitsy manaraka ny tenin'i Jesosy iza moa Jesosy iny le manao zay nampitondrano zay naniraka ao izy Jesosy zany Andriamanitra zay tenin'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra reo zany ny ondro vitsy resahany eto zay tena manaraka ny tenin'i Jesosy tenin'Andriamanitra manaraka ny didiny ohatr' zany ny ondro vitsy fa ahoana zay tenin'Andriamanitra efa sitraky ny rainareo ny anomenareo fanjakana efa sitraky ny ray sitraky Andriamanitra ny anomena amin'ny fanjakana ny anomenao io miaina io ny fanjakana ry havana malala alleloja mifalianao fa mahafinaritra be ny tenin'Andriamanitra eto fa zao ny mampalahelo kely fotsiny ahoana zay tenin'Andriamanitra aza matahotra ry ondry vitsy ozy fa maninona ny vitsy satria havana malala ny olona ohatrany efa sany didin'Andriamanitra sy tenin'Andriamanitra tenin'i Jesosy zany ohatrany tsy de fararahin'ny olona tsony de lasa maninona lasa vitsy kely sisa no miraharaha atsika rehetra zany ry havana malala atsika rehetra sisa no ao anatin'le ondry vitsy fa ny ankabetsahany osy aby voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matthieu 5:20 any raha vakinao fa rehefa amin'ny fivian'i Jesosy de avahan'i Jesosy ny olona rehetrarehetra zay kristianina ny olona rehetrarehetra mihitsy de zao anavaka ny azy ozy izy de avahany eo amin'ny akavanany ny ondry zay manaraka ny teniny zay nanaja ny didin'Andriamanitra sy rehetrarehetra zay nanome mantra ozy amin'izany fotoana zany ny tsinjony kely nohatra zany ny karakara olona ny taona fanahan'olona indrindrindrindra de avahany eo amin'ny akavanany de zao anavaka ny anty amin'ny akavian'izay oziny izy de miosy reo olona tsy nirarahany Jesosy tsy niraran'Andriamanitra tsy nirarahany didin'Andriamanitra reo ny ato amin'ny akavia de zao ty le tenin'Andriamanitra ty zao maninona ato amin'ny akavanana amin'izay izy nitodika le ondry vitsy omena fanjakana halleloja amen ataovy amen zany fa zao raha ohatry ny vototoana ianao maheno an'izany hoe tena ohatry ny mbola ralatotso ohatry ny mbola ao anatin'le osy de zao afaka miova ianao raha maha siantifika amin'ny maha olombelona tsy afaka atao zany hoe osy de lasa ondry fa amin'Andriamanitra ain'Andriamanitra mamadika osy to de ataony ondry tokony ao amin'ny akavia lasa ataony ao amin'ny akavanana raha fetsifetsy ianao de manaja ny didin'Andriamanitra aingana manaraka ny tenin'i Jesosy manaraka ny tenin'Andriamanitra de lasa ao anatin'le ondry halleloja
fa zao ravana malala efa omenantsika io efa niteniko anao fa efa omenantsika io zavatra efa omena hitanao ohatrany lova reny zao rehefa maty ny ray aman-dreny de efa omenantsika sady ny lova izy ary nomeny ray aman-dreninao ny lova ianao nomeny ny lova de ho atsika ny lova rehefa maty ny ray aman-dreny efa nomena ohatran'izany koa ty fanjakana ty efa omena fa zao anjarantsika sisa mandray zay mba anjara apetraka Andriamanitra aminao fa zao ravana malala ny devoly tsy faly tsy tia ny devoly andray fanjakana ianao de tsy tiana andray koa de manino alefa ny sakatsakana be ny sakatsakana alefa ny devoly fa zao ny tena zavatra ngeza be ijorotsika amin'ny farany zao examen final ohatrany hoe raha examen de maka baka mihitsy ohatra examen final marika amin'ny bibidy io sisany tena sakana ngeza be mibana tsy azahoantsika le fanjakan'Andriamanitra io ny sakana eo ampovoany aty ny fanjakan'Andriamanitra tsika mandehatra aty io sisany sakana marika amin'ny bibidy de zao tsika ravana andao ezaka fa io ve ravana sisany tsy azonao ny fanjakan'Andriamanitra za ty tena anao fa tena maty antoka ihany ianao fa ataovy ny ezaka mezaha fa Andriamanitra koa ravana tsy amelanao rery alleloia Andriamanitra raha hoe amme anao de tena mamme ary anao tsy hoe herinao manokana fotsiny ny angalanao ny fanjakana io fa fanjakan'Andriamanitra de rombana makakeriny de tsy vitanao rainao fotsiny fa herin'Andriamanitra ny anampy anao fa ianao fotsiny mba tian'Andriamanitra hoe mijoro fotsiny ravana malala mezaka fotsiny ao amban'ny elatra mezaka fotsiny eo amin'ny fanatrehany mezaka fotsiny mifankaty amin'Andriamanitra de zao Andriamanitra manao ny rehetrarehetra Andriamanitra ravana iaro anao ianao tsy ho voakasikasika zany halleloia amen hitanao be de be amin'ny biby efa renina biby reny matetika miaro ny zanany fa zao ny akoho reny ravana tena mahagagana mihitsy fa reny tena mahavita tena miaro ny zanany hitanao tam'izay nahita documentaire de misy rena koa de ataony ambany elatra ao le zanany de misy cobra reny mihitsy misy bibilava ohatrany misy cobra mihitsy tena miady am'le renako eo de tena tsy avelan'le renako le zanany fa tena finy eo ambany elany ao miady tena mavita miady tena to de saby mihitsy tena vonina be mihitsy le renako satria minona miaro ny zanany tsy fony reo zanany reo de finy eo ambany elany ao de tsisy mahazo anazy mihitsy sy niady le cobra fa tena niala fotsiny nasiana bibilava hafa ndray fa niala fotsiny za ty tena anao fa Andriamanitra mbola mihoatra ny renako ravana malala raha mahay miaro ny zanany renako Andriamanitra mbola mahay miaro anao mihoatra noho ny renako de renako reny zao ohatra eny tokotany eny izy ohatra mba sendra adinidinonao kely no ohatra napiditra an'le akoho de naapalelo fa tena tsy maintsy tavela tena tany ivelan'ny trano le akoho ianao lasa ny tsena na ohatr'izany de zao tonga tany an-tsena anao ay tena mampalahelo le akoho fa avo be ny orana maty eo zay le akoho kely voafoy herinandro ny akohonao loza maty eo zay reny adiniko ny mba nanokatra an'le tranony de mba tafiditra ao amin'ny tranony izy de maty lena any le akoho maty le akoho kely ngamba fa zao miverenana ianao hoe tonga vany ianao jerenao tsy maty le akoho fa naninona narovany reny tao ambany elany de tsy mando akory aza le akoho kely reny arovany reny de avy ny orana fa tsy lenany eo ambany elany ao de za ty tena anao fa raha ambany elatr'Andriamanitra ianao sy afaka mandeha ny fanenjehan'ny devoly afaka mandeha ny fanangolena ny zanatsipika ny rehetrarehetra marika amin'ny bibidy ny rehetrarehetra afaka midona aminao aby afaka miantra fa zao voarin'Andriamanitra ianao halleloia za raha ny hitanao falifaly io sao de verinao hoe hiakatra velona androany ary raha latody de hoe tsy sedra n'izany fanenjehana tsy sedra n'izany fijoroana amin'izany marika ny bibidy zany na ohatra hoe raha latozika mody falifaly eo mody mitory fa mefa manana bon cœur izy de le bon cœur mantsy ilainy ambany ny tanany de tena hoe voary be any tsy ravana milala tsy manana bon cœur tsy akatra velona any an-danitra toka mainay aloha fa tsara zany fa zao ny tiako tenenanao faly satria maninona na de fantatra za tena tsy maintsy anjady an'izany ianao io tsy maintsy isy mifanenjeha nefa voalaza ny ten'Andriamanitra zany tsy maintsy isy tsy maintsy fa zao ravana ampiakaro ny finoanao ny ravana faly ravana malala za mahatokony herin'Andriamanitra io ravana tsisy dikana amin'Andriamanitra zany miaro atsika tsisy dikana amin'Andriamanitra zany manala ny olona na manao ohatran'izao satria ka tiany azo ny fanjakana ianao
amena tiana azo mifanjakany ako ahoana any avelany eny de mangaingaina kely rereny tsy eravana malala fa ny andriamantsika hiaro atsika halleloia de no mahireza fa ho avy io fa tsika tsy maintsy voaka mpandresy ny fandresena efa natokana ao atsika ny lanitra efa mitokana ao atsika aravana malala efa hanome andriamanitra ho atsika ho ana de ho anao ondry vitsy mitandrina ny teniny halleloia de mahireza ianao aza matahotra eto ny ten'andriamanitra aza matahotra raha olona de mahatahory ianao ka ny olona afaka indraindray ny olona misy zavatra tsy tany olona zay anavotana anao tsy tany olona zay rovana anao fa raha andriamanitra no mitenanao hoe aza matahotra de aza matahotra ianao ravana malala fa andriamanitra afaka niaro anao halleloia de voninahitra ny ao an'andriamanitra rery any misy matoka fa nampaheranao zany sady nampitombo finono indray mifatokinao an'andriamanitra fa ianao io ho arovan'andriamanitra sady navelom-panantenana ianao satria ianao io raha mijoratra amin'ny farany ho any an-danitra ianao amena de tambavaka koa ny ankonanao mba ho tonga any an-danitra koa amena de am'izay mba any anareo mianakavy kely falifaly halleloia de voninahitra ny an'andriamanitra rery any de era sy ny laza de ho anazy rery any te atsika Jesosy mahireza atsika rehetra halleloia amen halleloia saotra an'andriamanitra saorantsika an'andriamanitra izany toriteny zay netiny rahalahintsika natody zany marina tokoa aloha fa sao de mieritreritra ianao fa tsy joro izy misy fotoana rehefa miresaka de fa miresadresaka ny amin'ny fitsoahana ao arinao sy ny sisa de efa nikoatiny rahalatojo ny lalana mandeha tongotra avy any Allemagne tonga aty aminay aty amintsika aty raha hoe raikitra ny tokony tokoa hiafinao anaty ao ambany elatry ny tsy toy tambatra de efa vitany azy ny tadidiko mihitsy izy tena zay firy andro moa rahalatojo ny lalana mandeha tongotra raha maka aty aminay raha miala avany aminareo efa raikitra tokony tokoa zany hoe olona vonina hiaritra zany olona mitory zany fa tsy hoe olona namaky boky akory de mody mitantaranao an'izany fa efa manan-javatra anatin'ny sainy ny amin'ny fijoroana ary tsika tokony hijoro raha tsy mijoro tokony antsika de matiantoka matiantoka tsika raha tsy mijoro satria ny zavatra mety elanelana mety tsy fantatra na zavatra mety herintaona na tsy fantatra tsy eo anelanelan'ny hoe ny elanelan'ny hoe olona hiaritra sy ny olona tsy hiaritra de za de teny aminao fa raha misy olona avita andahany Jesosy amin'izao fotoana izao no ny amin'ny zavatra madinidinika ambinambin-javatra izao tontolo izao de anatin'ny fotoana fo ihany olona io no mety adana angamba ho nefa tadio fa ny olona etika rehavany misy andriamanitra anankiroa eto ny andriamanitra akely de ny devoly zany ny andriamanitra izao tontolo izao ny andriamanitra izao tontolo izao de ny antsika ny andriamanitra grantaly andriamanitra tsy to Jehovah-andriamanitra samy mampanantena zavatra ireo fa ny tena mampatahotra am'ireto olona rehetrarehetra tsy mety hijoro reto de zao ny mampanantena anazy ange ka devoly ray nylainge azonareo zany tsika andriamanitra raha miteny antsika hoe mijoroa raha miteny antsika andriamanitra hoe aza matahotra rondro vitsy de tena misy zavatra tsy tokony hatahorantsika ao zany misy zavatra homanina ao zany Jesosy rehefa mampanantena zavatra tsika de tena omeny fa ny devoly ry havana ny tanjon'ny devoly tsy miova de ny andainga ihany ny amitaka foana ka za manokana misaotra ny rahalatojo amin'ny toriteny misaotra nareo ihany koa zay mankasitraka azy ary miteny andralatojo androany hoe oneran'andriamanitra amin'ny lafiny maro ane ny fotoana laninao na ny mananao an'izany toriteny zany ny angovo laninao tamin'izany toriteny zany andriamanitra malifity fa ngeza de ngeza ny asan'andriamanitra zay ataonareo de ny fitoriana teny halleloia fa nezaka izy nampijoro ny olona hoe tenin'andriamanitra Luka faharoa ambin'ny folo andiny fa roa amby telopolo aza matahotra rondry vitsy efa sitraky ny rainareo ny amin'ny anareo ny fanjakana nomena atsika fanjakana nomena n'izay mijoro fanjakan'ny lanitra zao ry havana malala averiko le teniko teo ny spesialité an'andriamanitra de ny mitana ny teny nomena
Andriamanitra rehefa miteny a dia matateraka. Ny spesialité any devoly indray dia mamitaka, dia mandainga, dia mandiso fanantenana. Be dia be amin'izao fotoana izao ny olona ampanantenainy izao tontolo izao ity zavatra hoe anana fiainana mahafinaritra sy hafa mihitsy nareo. Raha manao an'ity zavatra ity dia anana fiainana mahafinaritra be nareo, afaka mandeha vakansy nareo, afaka mandeha roplanina nareo, afaka mandeha. Eny tompoko, mety afaka andeha amin'izany ianao. Fa zay tsy hanao an'izany. Tsy afaka andeha amin'izany zay, fa zay tsy hanao an'izany. Ny anay lanitra nampanantenainanay. Mety gaga ianao mena zavatra teneko izany fa raha nanaraka ny fampianarana teto hatramin'izay ianao dia fantatro inona zavatra resahako. Ary ao aorianao ampalahelo fa hisy olona ho diso fanantenanao satria Andriamanitra irery no tsy mandiso fanantenana ary avy. Andriamanitra irery no tsy mandiso fanantenana fa za teny aminao. Misy zavatra tsy maintsy hijoroantsika ary zao zany dia efa tonga. Eo mandre tongotra eo ahoana ry tojo, tsy voalaza hoe firifiry eo. Voaka ny didy fa 7 andro mandeha tongotra. Azafady fa tsy hitako tojo, 7 andro mandeha tongotra eo. Mahireza. Nareo mandeha 7 andro moa zay mety mandeha 4 andro. Dia nareo mandeha 3 andro dia meo eny ampovoany eny tsika fa zay koa hitsoaka. Zao ry havana malala. Ny devoly ry havana te hamitaka ny olona rehetra ary te hitazona ny olona eto amin'ity tany ity. Jerenao tsara ny zavatra ampanantenain'ny devoly ao ambadika io zavatra io dia zavatra ny nofo daholo. Ianao efa nahita hoe atao vaksiny na dia zay fotsiny ary ohatra, se vita vaksiny dia mahazo mandeha any am-piangonana atao le amin'izay. Nahita an'izao ve ianareo? Se vita vaksiny afaka makany amin'ny bara, se vita vaksiny afaka makany amin'ny sinema, se vita vaksiny afaka makany amin'ny restaurant. Tsy hoe ratsy ny restaurant. Manontany fotsiny hoe ireo hiazaka izany olona ary marary zao tontolo zao raha tsy mandeha amin'ireo. Zaho zao raha mbola nitsy ny teny hoe se tsy vita vaksiny dia tsy afaky ny hanao fotoam-pivavahana intsony. Ohatra ny ahy zany fa fotoam-pivavahana koa azoko atao foana. Dia mety mandreritreritra ihany hoe se tsy vita vaksiny dia tsy manao andreto avy. Koa ina moa ny ezaka zahako, zanga ho any amin'ny bara. Ny fahasalamako nomen'Andriamanitra ho lasa ho asiako baraingo ve Andriamanitra miaro anahy. Be dia be ny olona miteny miara-miasa ny zavatra rehetra. Ry havana malala, efa ela niara-miasa ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainako, ny sela rehetrarehetra nomen'Andriamanitra natao. Be dia be zavatra miara-miasa ao nahasoa ny fiainako, mampilamina ohatr' izao. Za zany dia ny anà no teneniko fantatra fa misy olona eto efa vita an'ireny dia manjary ohatran'ny hoe za ry havana ny fiarovako tsara indrindra tsy zavatra ataon'olombelona. Amen. N'inona aretina tonga eo, inona ny tsy aretina efa teo e. Tia za ty. Ahoana ny hanao an'izany? Le izy vao me mamperitreritra any États-Unis zao mena $100 hitako tamin'ny Facebook mana zay atao bakay. Za hoe tsy tokony hampetritra maninona ary ny tambatambazana ohatrany olona atao dia rehefa tsy mety tambatambazana dia forcena dia ampitambazanana zavatra be dia be. Za ke tena tenenareo hoe fotoana fohy ihany mety hanokafana an'izany zavatra teneninareo izany. Anao mana vaksiny se fa tsy vita tsy handeha vakansy ve? Tadidio foana e. Fa iza ny mampanantena antsika an'izany? Andriamanitra mampanantena fiainana mandrakizay.
Andriamanitra nampanantena fiarovana. Za zao tena teneko anareo tenko hoe ty zavatra teneko ty. Nenay carte vitale anay tena tsy miasa ravana satria izay ato an-trano ty de tsy mba mararirary lavo zany. Misy fotoana ohatry ny mararary andro kely de minona doliprane kely indray andro de sitra de vao tamin'ny talata avy nanao bavaka fiambena teto de mbola manomana zavatra eo ahako de niditra avy any le zanako anankiray. Dada marary ny kiboko, misy zavatra marary ny kiboko. De efa mandeha ho azy fotsiny avy aty ve zanako aty. Bavaka tsika. Da mitraka tany Jesosy zao tsy trano Jesosy marary ny zanako. Asotra amin'ny anaranao Jesosy mialy zany fanahitana zany le dana am'izay dana matory fa sitra an'io dana. De voa lasa mivoaka le zanako. Le izy mandeha ho azy fotsiny fa teo vao tena tsapako vao mivoaka le zanako. Jesosy ny andrandra lanitra tato amin'ny efitrano ty. Jesosy sambatra. Sambatra hoe mararirary kely ohatr'izany de ametrahana tanany eo de tsisy mihitsy zany hoe tsoy pompier tsoy SAMU tsoy an'izao. Sambatra tena sambatra kely avany. Eo avy manao jery totika Jesosy zay marina tsy mba nisy zany hoe tonga hony akana ambulance hatramin'izay tsy misy. Sambatra ngery avany zay. Ry Marie-Josy to de am'izao tiako tena ina ny olana amin'ny fiainako. Iza ny afaka hanome zavatra anahy, afaka irehareako fa hiaro anahy. Tsisy. Indrindra amin'izao andro farany zao izay zavatra mitovitovy tsisy azo koraisina tsony amin'izao fotoana zao. Io ny marika apetaka amin'ny olona, ezahana apetaka amin'ny olona tsy misy mitovy amin'io amin'ny baiboly afa tsy ny mariky ny biby dia. De za tsy hanao an'io. Zao nefa ny olona betsaka ary io teneko anareo fa na igrevy ny olona igrevy daholo ny olona fa io tsy maintsy vita io satria efa voasoratra io. Fa zao foana zavatra mitranga ny olona ny akabetsahan'ny olona de roboka anaty zavatra. Rehefa zavatra anankiray ry havana no maharoboka ny olona rehetrarehetra fa mampisalasala ny olona vitsivitsy, indrindra ka olona vitsivitsy mandinika sy mijoro amin'ny baiboly de tokony heritreritra ianao. Tokony heritreritra. Za akory tsy miteny anao hoe rese lahatra amin'ny zavatra teneko. Voanialo zany de fandresen-dahatra tena hatrany anaty. Vao mipotro io zay zavatra io hoe mety tsy afaka hianatra tsony. Zay tena nenareo efa niteny tamin'ny zanakay zay possible nareo tsy mandeha mianatra tsony aloha. Amin'ny rentrée satria nahoana raha vao misy mihitsy hoe zay tsy vita vaksiny tsy mianatra de manomboka eo tsy mianatra nareo. Any am-piasanako vao miteny tsy mahazo miasa tsony ianao fa tsy maintsy atao vaksiny de dikan'izay ahita pastera somera zany nareo manomboka eo. Fa vonona amin'izany. Ninona esorina aminareo ty rehetra esory fa zay tsy hanao. Ary ny anton'izany de tsotra. Tsy hoe satria misy effet secondaire satria misy zao tsy zany. Fa no ny amin'ny finoana ny amin'ny baiboly nijoroana tsy hanao an'izany. Za tsy resy lahatra amin'izany mihitsy hoe Andriamanitra nanao an'ireny mba nataon'Andriamanitra koa tsy iza Andriamanitra izy. Fa iza daholo ireo olona miezaka mandresy lahatra ny olona amin'ny alalana lainga sy ny sisa sy iza daholo ireo misy olona mivavaka avy amin'ireo nareo ary. Ko ny olona avy amin'ireny zavatra avy amin'ireny ve no ezahako raisina. Zao zany zavatra tiako atokavana aminareo. Ohatry ny lasa zany foana resakitsika. Ka zany malaza zao. Iza moa ry havana mba ho taritinay tsy hanao an'izany tsy mba nareo mijery anay eto sisa. Iza no taritinay an'izany? Tsisy. Nareo reo mba ezahany taritina amin'izany mba hijoro amin'ny zavatra ohatr'izany. Fa zao foana le zavatra miafara amin'le izy. Ny maro manao de ny vitsy tsy manao. Tiako lazaina anao nefany fa Andriamanitra hatramin'izay nisiny zao tontolo zao, hatramin'ny nisiny zanak'olombelona de zatra isa vitsy. Hoy Jesosy, aza matahotra riondro vitsy. Aza matahotra ianao, aza mieritreritra ianao hoe tena diso fanantana be Andriamanitra hoe vitsy. Andriamanitra efa zatra isa vitsy hatramin'izay nisiny zao tontolo zao.
olona ray firenena valo mianaka gery avana ny tafiditra tanaty samyfiara vitsy zany samary vitsy ange zany ianao aza mieritreritra mihitsy hoe mampalelo an'Andriamanitra azanao aza mieritreritra mihitsy hoe te ory mihitsy Jesosy hoe misy ondry vitsy fa Jesosy efa mivonona amin'ny ondry vitsy efa mahazatra zany sifra vitsy zany mahazatra an'Andriamanitra hatramin'izay nisy ny olombelona vitsy kehitriny teo olona firy tamin'izany fa valo mianaka nindra tanaty samy fiara 12 lahy nandeha ny safotany tamin'ny androny Josoa ny 10 lahy nanda fa ny 2 lahy Josoa sy Kaleba no nyteny andao fa ometsika meny Jehovah no nino an'Andriamanitra hitanao manoloana zavatra mitranga manoloana safidy Andriamanitra zatra ny sifra vitsy zatra nisa vitsy za tena teteny aminao fa olona tsy omby 10,000 olona be dibe tsy le tsy omby 10,000 moa tamin'ny fa nisy olona be dibe any amin'ny John nge tsika maky tenin'Andriamanitra kely any amin'ny bokin'ny John toko fa 9 angamany ndrasy hoe any amin'ny John toko fa 9 misy an'le Jesosy nitory tamin'ny nitorian'i Jesosy tamin'ny mofinaina ero tsara nge ty zavatra ty hoy tenin'Andriamanitra John toko fa 9 andininy fa 12 ary noho ny ampison'iny ny vahoaka izay nijanona teny Ampitramasina dia hita fa tsy nisy sambokely hafa teo fa tsy ray ihany ary Jesosy tsy mba niara-niona tamin'ny sambokely tampiany fa mpiany ihany nandeha kanefa sambokely hafa avy any Tiberiasy koa tonga teo akaikile ninanana mofo rehefa nisaotra ny tompo ary no hitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianana niondra ny sambokely dia nakany Kapernoma izy hitady an'i Jesosy ary rehefa nita azy teny Ampitramasina izy toy izy raby oviana ny tonga teto ianao Jesosy namaly azy nanao taminy hoe lazaiko aminareo mandro tokoa mitady anareo fa tsy noho ny amina hitanareo famantarana fa noho ny nananareo mofo ka voky hoy Jesosy aza miasa azo hanina mety leviny fa ny hanina maharitra ny fiainana mandrakizay zay omeny ny zanak'olona anareo fizy nasian'Andriamanitra ray tombo-kase voalohany reto olo reto vao niazakazaka avany dia fantatry Jesosy fa aninona Jesosy nitady an'i Jesosy izy tary dia tsy hitany jerena teny amin'ny sambokely tsy teny tena nitady an'Andriamanitra aloha nangetaheta ohatrany hoe olona mangetaheta ohatrany hoe tena tia be an'i Jesosy Jesosy evenaka ianao tonga teto ny tena tian'ny olona antany amin'ny Jesosy efa tonga hoe fizarana mofo hoy Jesosy nareo eto tonga eto tsy noho ny amiko tsy ny amin'ny famantarana tsy ny amin'ny fahagakasa fa noho nyle mofo tonga samy menamenatra mody manday zany dikan'io Jesosy efa elaka ianao teto efa voazaraka le mofo le sorona an'Andriamanitra le mofo dimy isan-taonany efa voazaraka so dia efa lany zay no natokavany olona teo fantatry Jesosy ary ny tena teto nisy fizaham-toetra diso fanatanany reto olo reto tonga teo niezy dia azakazaka reraka lany ny kaloria fa tonga teo inona ny azo teo mofo fe tsy mofo fa mofo karazany aby tonga dia taolana tratrany taolana hoy izay fomba fiteny zay tratrany raha-sakafo dia ireny taolam-pifika be reny ny azo fa tsy faharilaka satria zao nietreritra azo mofo hohanina tonga dia toriteny momba mofinaina hoy Jesosy hoe za mofinaina zay toriteny io ny nitorian'i Jesosy ny amin'ny mofinaina za mofinaina ao zay amin'ny 5 zay manatona tsy mba honaona ary zay mino any tsy mba ngetaheta-tsony teo aloha lava tonga tsisy an'le mofo doberany rano inona ny sakafo io ny mofinaina io zay zany nandehanantsika nizakazaka taty io izy ny olona mareraka ihany inona tsy navelako tariha tanàna aiza zao zay mofo io izy mofo ratsy be izy ny olona tena teny misy natoka hoana 9:40 dia monimonna tamin'i Jesosy ny Jiosy satria nareo hoe izany mofo sady nidina avy any an-dany dia izy ireo tsy lo iova any Jesosy zanak'i Josefa zay fantatsika ny ray aman-dreniny ahoana ny dia anaovany ankehitriny hoe izany nidina avy any an-danitra desy fanantenana ny olona mofo ny ilaina ohatra nareo entina mivavaka any bokany trosa tonga mivavaka eto ozy nareo tsy totoriteniny azy to kanotany azy to hoe manaova mitandrema amin'ny fahamasinina mandehana amin'ny fahamarina nefa vola espèce ny ilainay andoavany trosa ohatr'izany dia
tsy fantatry ny olona fa mofonay iny mitondra mofo tsy nona mandrakizay zay manana an'io ary teto nipotra ny marina reo olona manarivon'ireo mandainga tsy mangetahitàn'andriamanitra zany tsy tian' jesosy zany reo fa tia mofo reo ary be ny olona tonga manatin'andriamanitra mavita amin'ny fo maraina mavita alipody mandeha mitady an'andriamanitra mivavaka no ny amin'ny mofo fa tsy ny amin'ny jesosy mipotra ny marina teto ary hatramin'izao zany mbola zao zany vao be be mihitsy fa zany isaorako an'andriamanitra za mino aho nareo hitako reo anisan'ny fifaliako mahita anareo reo misy fotoana tsika reo tafaresaka fantatro fa misy fotoanareo mandalo ady misy fotoana koa nareo tahin'andriamanitra be halleloia fa ny zava-mahafinaritra anahy fantatro ankehitriny fa tian'andriamanitra nareo za koa fantaro fa za hitanareo koa tian'andriamanitra halleloia tsy mofo fa le mofonaina fantatro fa raha tonga eto ianao very rasoa sandolany irina soa meva mama valitina preta mami olga lampony irina mama valitina le melovli marijo tozy mikael bet zava tsika amboa tsiry amboarana ambiny tsosiny sisa tsy mofo ny atongavanao eto fa makafy le mofonaina ianao manana fifaliana fa tian'andriamanitra ianao io manana fifaliana fa rehefa nanandrana an'le mofo dimy sy azan-drandro ianao dia natsapa voky dia fantatrao ankehitriny fa iny afaka levona fa le mofonaina le nidina avy any an-danitra le tsy mampanona sy tsy mampangety eto intsony io ny atongavana eto fantatro zany za resy lahatra am'izany fa tsy tonga fotsiny eto ianao fantatro fa tsy ny ahita anahy nanhitan'ireo lalantsina bavy reo tena anisan'ny antony voalohany atongavana eto fa fitiavanao an'andriamanitra ary koa fantatrao fa ty fandarana ty fandaran'ny olona tian'andriamanitra zany tsara fantatritsika zany halleloia de zao nipotra marina teto halleloia de tsy de tena zay moa zavatra tiako resana eto fa tonga kely tam'izay fotsiny tsika de tezitra ny olona satria tsy nizaraina mofo ny olona de rehefa tsy nizaraina mofo ny olona be dehibe ny tonga teo amanarivo indray ny tonga teo fa diso fanantenana ngatsy mofo ny ilainay aiza le mofo de aiza le azan-drano dia rehefa tsy nisy de ny monomonina ny olona de ozy izy ny olona hoe zao ny teneny olona andininy fahempolo ko maro tamin'ny mpianany nonona andre tena na hoe sarotra zany tena zany izy amin'ny mahainao an'izany tena compliqué be loatra tsy napozik oatra zany le fivavahana zany ve le izy tena lalina be ohatrany mpianany reo maro tamin'ny mpianany nonona andre tena na hoe sarotra amin'ny mahainao an'izany ary fantatry jesosy tampony fa ny monomonina tamin'izany ny mpianana ka de izy ireo tamin'ny matafotoana nareo va zany mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra any am'izay nitoerany taloha ianareo ny fanahy mahavelona ny nofo tsy mahasoa na inona na inona ny teny zay lazaiko taminareo de fanasy fiainana fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino afantatry jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay amadika azy ary hoy izy zany lazaiko taminareo tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny ny ray azy izany hatramin'izay andiny fahinam-bempolo eo ny tena tiako atongavana hatramin'izay de maro tamin'ny mpianany no ny hemotra ka tsy niara nandeha taminy itsody tana maro etsika zany de resaka zavatra maro sy vitsy misy ny maro de misy vitsy fa teto nampalahelo atsika olombelona malahelo am'izany hoe maro ny mpianany no ny hemotra tsy niara nandeha taminy intsony andiny fafito ambinipolo de hoy jesosy tamin'ireo 12 zany hoe le 12 ny ainga zany de mbola 12 verina teo am'laoniny hitanao mandalo teo fotsiny roboroboko fotsiny tsika zao misy fotoana raha tadidinareo nareo ve natadidy
tam'izao mbola tsy misy olana ohatr'izao Facebook fa misy fotoana tsika faly be a tapitra ny fandarana eto ohatr'izao tafakatra fitopolo no soratra maso eto fa rehefa tapitra ny fandarana sy tafakatra 700 vues tsara fantatra reo zay mbola tsy eto zany a 700 vues indray andro tena faly be zay mivady tafakatra 900 vues indray mijery ity fandarana ity zany atao ambadika zay isy olona 700 mijery faly zay tam'izany juste iverina zato mahery fa sao tsy maninona alleloia andriamanitra efa zatra sifra vitsy lasa le olona rehetrarehetra amanarivony lasa zay mpianatra efa akaikaiky an'izao tokoa lasa daholy firy ny tafajanona 720 aloha jesosy tamin'ny 240 ianareo koa va mba tahiala ny tena marina efa fantatry jesosy fa tsy aly satria tary alotany iny efa nitenenina efa fantatry jesosy rehetra ny aly renikery havana fantatry jesosy nomeny mofo sy ny sisy fatany fa fatany paompondreo loha mofo loha trondro zany ao anatin'ny sainy ianareo koa va mba tahiala tonga de mibabaka mihitsy ny petera simona petera namaly azy kare tompo akany amin'ny iza moa zay ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary zay mino ka mahalala fa ianao n'lay masin'andriamanitra mahafinaritra petera raha avina malala manana fihetsika sy teny mahafinaritra izy ny olona zany teny ivigivina hoe jesosy io ve de mofo lidina avy any an-dany fa petera tena nyteny ianao ny le zay mino ka mahalala e fa ianao tena ianao mihitsy le masin'andriamanitra ozy jesosy etsy zava no mifidy anareo 12 zangy ny fidy anareo izy fantatry nareo ary mbola fantatry fa ny anankiray aminareo aza mbola hamatika hitanao arivo a lasa 70 teo daholo ke zany e lasa 12 zany hoe maninona misy foana le mijanona eo amin'ny vitsy foana maro a de vitsy maro a de vitsy jesosy a na de tao anatin'ireo hoe 12 reo ary de mbola nisy 3 lahy tena tiany be tena nanakina ny zavatra angezabe loha mofo sy loha trondro de tsy zany fa petera jakoba de jaona hitanao mbola misy vitsy am'le nohon'le arivo a misy maromaro am'lohan'le maromaro a mbola mena vitsy mbola mena vitsy fa raha mena tena vitsy andriamanitra zatra vitsy etretinao a ny tamin'ny andro ny gideona amanaliny a fanidina 300 sy 300 lasa isa niraka tamin'ny gideona zatra nanao aza matahotra an'izany ianao fa andriamanitra hoa ata into pasteur rondro fleur ihany koa mbola tsy narabaiko ka tsika no mety malaelo am'izany fa jesosy efa mivonany am'izany ary mahatonga jesosy ny teny raha aza matahotra riondro vitsy de mitodika am'ireo vitsy reo izy ary tena miteny aza matahotra de aza matahotra no vitsy koa ianao hoe to vitsy kely tsika aza matahotra no vitsy zany aza mety ny olona rehetra to manao an'izao to tsika rery ka tsika vitsy e mahazatra an'andriamanitra ho any vitsy mety misy olona miteny atsika mety misy olona mitenao na re de vitsy kely re de tsy mba miaraka ny be sy ny maro amin'ny olona zany mety enatra na mety fa raiso reharehanao zany hoe vitsy olombitsy ianao mijoro amina zavatra anankiray keo ry havana malala zany hoe tsy finanana zava-padiny zany na zay menakavy kely zany tsy mihinana zany zay hoe de tena hoay orinena ny olona rehetra nketo efa mihina fa de ka mivitsy e mahazatra zany e aza mba vo am'zany zay de tsika rery e torerado raha ko tsalama mivady reny mbola mitory an'zany sabata sy any biby maloto tsy ohatra zany mbola bitsy mitory an'zany fa ohatra fotsiny aza
ny olona rehetra efa andro fahasoavana izy mivady reny mbola mitory ante manaova zipo lava jerery anavavy aina mbola tanora kely reny jere ohatrany ka vitsy mbola io koa zao iten'ny ranabavy io maro ny antsona fa vitsy no fidiana vitsy a andriamanitra zatra vitsy tsy mataitra anao mihitsy zany misy isi makany am'izay vitsy maro na saina fa vitsy ny tonga ny tena tokony zany zavatra ataotsika to de mijery loha hoe aiza ny vitsy zao zany zao manao vaksiny tahoany olona lamody mihitsy any Madagasikara manao vaksiny zay vitsy zay tsy anao ka de miavaka anareo ko miavaka zay fa nefa betsaka niavaka teo alohanay teo enjeh anareo zay vitsy zay fa lasa zay tsy ataon'zao tsy maninona tsy mahazo manina tsy mahazo rehefa mbola mahazo miainy zay men'Andriamanitra ny rivotra iainana sy ny fomon-tempo tsy nareo tsy ny olona manome zany fa mbola ny Andriamanitray io masoandro ary mbola ny dadanay io miposaka ho an'ny olona rehetrarehetra io inona ny ampahory atsika am'izany tsy tery ny lalana makany amin'ny fiainana ozy izy ka vitsy ny mahita vitsy ao anatin'ny mpianatra 12 mbola izy 3 lahy reo Jesosy tia be an'izy 3 lahy reo zay tsara misy fotoana ohatra ny amin'ny marika any jenao tsara any amin'ny marika 5 any jenao tsara hiteny anao hoe matetika voateny taty aina izy izy ry efa atao zoky aina izy zao tsy taty aina ntsony de any amin'ny ohatra zao jenao tsara any amin'ny marika 5:7 de navahan Jesosy izy 3 lahy misy zavatra andeha atony de rehefa andeha anangana izy anangana an'ilay zanaka vaviny Jairo de 7:30 tsy nisy olana velany anaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba sy Jaona rahalahin'i Jakoba reo 3 lahy reo nentin'i Jesosy nataon'i Jesosy asa tanana kavanana fa vitsy mbola vitsy tsy 12 lahy de ny 10 lahy nentiny fandrona zany mbola 3 tao anatin'izay mbola navahany andry any amin'ny marika 7 2 zina ndray zavatra natao andeha ndray izy no ny afaka eny amany Jesosy de nakany Petera sy Jaona sy Petera sy Jakoba sy Jaona de nitondra azy niakatra ao any tendrombohitra avo anankiray tamin'ny Jesosy le niova tare izy mbola nentiny mbola le vitsy sy ny olona rehetra rehetra mbola ny vitsy ihany koa nentiny halleloia mbola vitsy reo foana nentiny amin'ny marika 13 koa nangongony fiteny matsy marika 13 koa dina zavatra zany raha mipetraka teo amin'ny tendrombohitra oliva tandrifin'ny tempolo izy de nanontany azy manginy Petera sy Jakoba sy Jaona ary Andrea mbola teo indray izy 3 lahy any amin'ny marika 17 koa mbola misy hoe ary nitondra rehefa tao Getsemane ny mpianatra rehetra nijanona tery ny 9 lahy satria matsy Jodasy efa tsy teo intsony ny 9 lahy nijanona tery fa izy 3 lahy mbola nentin'i Jesosy nanakaikikaiky kokoa azy ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy de talano zao sady orindrina zany najanona ohatra ny amin'ny 100 metatra ny mpianatra 9 lahy de ny 3 lahy natao eto amin'ny 50 metatra de izy nivavaka tery zany hoe mbola nataony teo akaikikaikiny teo halleloia any amin'ny Matthieu Matthieu 7:20 ihany koa de rehefa andeha hiova tary izy hiova tary izy de nentiny izy 3 lahy io zara tiako atongavana Jesosy nanavaka Jesosy zany nanavaka an'ireo olona vitsy reo Andriamanitra koa nanavaka an'ireo olona vitsy reo antretinao fotsiny fa raha hiakatra hoa ao tany Kanana lahy tamin'ny 12 lahy mpisafitany reo ihany reo vitsy reo no nino fa zao koa ny zavatra tena tsara ampairezako tena tsara ho tsarovatsika ifampairezantsika amin'ity androany ity ao ambadiky izay fijoroandreo olona vitsy reo ry havana ao ambadiky zany jerenao tsara hoe
valo mianaka ronoano ny joro a valo mianaka ina moa ny tombontsoa valo mianaka ihany izy nahita tany maina teo atendrombohitra Ararata iny samy fiara iny niainga avy teny amin'ny tendrombohitra avo fa mbola nentin'Andriamanitra nentin'ny rano teny amin'ny tendrombohitra farany avo teny atendrombohitra Ararata tsy nisy tonga teny ny olona le maro be maty an-drano teny fa reo le vitsy Jesosy rehefa miteny aza matahotra reo ny vitsy aza matahotra fa misy zavatra ho atao aminao zay misy valosoa ho an'ny Josasy Kaleba izy reny ny tafiditra tany tany Kanana fa reo folo lahy rehetrarehetra tsy nentin'iny reo tsy niditra fa le vitsy foana zany ny tafita eto e de ireo izy etinao fa izy ny mpianatra rehetra aloha ankoatran'ny Jodasy de voavonjy daholo fa izy telo mirahalahy reo koa Petera sy Jakoba sy Jaona de mbola niavaka na de ataoko hoe niasa nataony na de ataoko hoe ny nametraka tantara zany Petera sy Jakoba sy Jaona zany tsara fantatrao fa zany Petera zany zany na de ny fomba nanao asan'Andriamanitra be aloha izy de nitory de Petera nafaty anazy nitovy tamin'ny nahafatesan'i Jesosy nomboana teo ambony hazo fijaliana fa zay no nahatonga amin'ny Petera teny hoe na ataovy mitsongolika ny fa tsy mety amiko ny faty mitovy amin'ny tompoko zany tsy mendrika anazy zany rehefa navita ny asa n'Andriamanitra de maty tamin'ny fahafatesan'i Jesosy tanao rehefa samy hofaty ihany very havana tsy aloha nitovy amin'ny fahafatesan'i Jesosy zany Jakoba zany ny valosoa lehibe indrindra fa azony fantatrao nafaty an'i Jakoba rehefa jerenao nge jereo ny listany hoe ino avy nafaty hitanao amin'ny Google nge zany jereo hoe ino avy nafaty mpianatry Jesosy nafaty an'i Jakoba misy Jakoba roa misy Jakoba zanaky Alfeo de misy Jakoba zanaky Zebedio izay tsy izy fa zokin'ny Jaona ity Jakoba resahana eto ty Jaona sy Jakoba zany mpirahalahy izy mirahalahy reo koa moa tamin'ny mpianatra Jesosy ka Jesosy rehefa manindrika mpianatra taloha da alefa mandeha tsororo tsara fantatrao zany rehefa tsororo ohatra zany no Elifant tous Angela io ekipa anankiray de reny mandeha mitory de izy reo lahy reo koa Jakoba sy Jaona no nataon'i Jesosy ekipa ray de reo nome surnom hoe zanabaratra satria reo le niteny ola Jesosy tena latsahantsika amin'ny varatra ve le olona tsy mety mino anao zanabaratra ny etsony andreo izy reo lahy reo mahery fo be reo fa i Jakoba no maty voalohany Jakoba no maty martyra voalohany hitanao zany ohatry hoe tsy navelan'i Jesosy nijaly ela hoe maty izy maty voalohany tafiditra anaty tantara izy nitonga any an-danitra voalohany tam'ireo mpianatra reo azonao mahafinaritra nge zany rehefa samy hofaty ihany Jodasy ary maty voalohany fa lasa izy moa Jodasy ry havana zany Jaona zany fantatritsika fa sady ry zareo nanana nisy fiarovan'Andriamanitra i Jaona eritreretinao fa i Jaona ny fomba nahafatesany izy tsy mba maty martyra nalatsaka tanaty menaka mamay tsara fantatrao zany misy vilany be de misy menaka may de natao izy ndeky vonoina satria misy ale Jakoba anankiray koa zao Jakoba zanaky Alfeo iny nazera teo amin'ny Jesosy le hoe teo amin'ny tapon'ny tempoly leka aseny devoly menjera hoe menjera ianao eto amin'ity fa tsy voasoratra nga fa niajelondreo mitovy mandidy zay mataotra azy de teo ny mpianatry Jesosy atao hoe Jakoba anankiray teo ny nazera tany amin'ny 30 metra rehefa nazera teo de tsy maty de nikapohana sy ny vonona teo ny nahafaty azy fa i Jakoba Jaona reny nahafaty azy nalefa tanaty menaka mamay fa tsy maty ary tsy may tsara fantatrao zany zavatra rehetrarehetra zany tsy ny laforny Nebokadnezara ihany tsy nandoro fa ny vilanin'ny olona tamin'izany misy menaka may tsy mandoro ny olona tian'i Jesosy de rehefa tsy maty teo izy de nalefa nandeha mikapoka vato any amin'ny nosy atao hoe Patmo am'izay de tany izy nanoritra ny apokalipsy mbola nisehon'i Jesosy ary izy ary tiako lazainanao de zao Jesosy ho an'ny olona vitsy izay mijoro de manan-javatra minazy Andriamanitra de manomana zavatra ho an'ireo olona mijoro vitsy fa mijoro reo za teny aminao androany misy hira malaza zay taloha hoe aza miala maro fa za teny aminao miala maro de ataovy zay atonga anao ho isan'ireo vitsy inge tsy hoe ianao ny fortune fotsiny de ho vitsy
fa rehefa manaraka an'izay fahamarinan'Andriamanitra ianao dia voaisa ho lasany vitsy ho azy. Satria maninona? Satria ny devoly amin'ny lafiny rehetrarehetra ary havana malala dia miezaka mandavy ny olona sy misarika ny maro. Dia rehefa tsy voasariny tamin'ny fanampotsampo ny maro ka efa hoe manomboka vavaka dia saritiny amin'ny resaka fivavahana ihany koa mbola fivavahana tsy izy ihany koa. Dia za teteny aminao androany. Fa iantsika ndresaka momba 144 000 ireo jiosy izay hitsenan'i Jesosy vitsika izany ry havana. 1,4 moa izy 1,6 teo angambany ny amin'ny isan'ny Israely amin'izao tsika miteny izao. Ary tadidio fa ny Israelianina ny vita vaksiny betsaka indrindra amin'izao tsika miteny izao. Ny firenena tena hoe Mireare sy ny Seychellois sy ny Izavy ny tena hoe vita vaksiny daholo ny olona. Fa any koa zao efa mandripaka ny aretina. Eto kilazananao zany hoe ianao mety ho diso fanantenana ianao amin'ny vaksiny fa tsy mahasitrana anao zany hoe tsy miaro anao zany hoa io. Fa vao io apiditra anao any anatina kizo za tena miteninao. Jereo daholo ny zavatra mitranga. Fa lasa ohatran'ny hoe mandeha amin'izay foana ny teniko nefa tsy maintsy mifarana amin'izay foana satria izay ny zavatra misy ao amin'izao fotoana izao. Dia teteny aminao hoe raha 144 000 vitsy ao zany 1, mbola vitsy koa zany. Dia inona mahamenatra anao raha mijorana hoe vitsy ianao amin'izao fotoana izao. Fa misy teny mahafinaritra be nge ho anao e. Tsy hoe mety ho diso fa tena diso fanantenana. Loha mariniko le teny marina ny mampio ny tena diso fanantenana. Atao vaksiny rehefa tsy maty eo ianao dia mety ho faty tsikelikely ianao. Mety hiteny hoe samy ho faty ihany. Ie samy ho faty ihany fa zay raha maty tsy noho ny nanaovanay zavatra ohatr'izay no mahafaty anay. Za mahafantatra olona tena teneniko anao zany. Olona matanjaka be tsy misy ohatr'izany nanao vaksiny herinandro toarinan'izay niditra hôpitaly any amin'ny urgence. Olona mbola tanora zany miditra hôpitaly any amin'ny urgence lasa mivoaka daholo ty karazana aretina rehetrarehetra ty. Manao risikana AVC, manao an'izao, ny sofina lasa tsy mahare, tsisy tsy mahazo. Nefa olona tsy nanintsy netra amin'izay dia ny dokotera manana io efa zavatra problemanao efa hatramin'izay io fa niatsika fotsiny. Za zany zao za ty zany zao raha manao an'io ka misy zavatra mahazo ahy dia lazain'olona fa taizana aretina. Za tsy taizana aretina zany intsony manana an' Jesosy taizana aretina talohan'ny nandresako an' Jesosy fa zao tsy taizana aretina intsony. Za tamin'izaho mbola tsy nivavaka ohatr'izao hitanao zao dia olona misy areti-po be manana problème fo mantsy ahy io. Dia misy palpitation foana matetika. Rehefa metsika dia tsy mahavita nininy za ohatry hitanao ohatry hoe solasola loha ohatry ny iny loha fotsiny mety sola. Araba nataona remenaka zany rehetra zany rehefa metsika palpitation. Fa hatramin'ny resaka Jesosy tsy nisy. Koa za zany zao raha manao an'io zany zao dia misy teny fa izy misy ke rehefa taizana aretina hatramin'izay fa narary fofony io hatramin'izay. Nefa za zao maninona raha tsy nanao an'io. Zao ny teniko anareo amaranantsika azy. Tsy izay ataon'ny olona maro dia tokony ataonao. Mijoroa ianao ho isan'ny olona vitsy. Izay vitsy mbola mitana ny fampianaran'i Kristy, izay mbola mitana ny finoana napetraky Kristy dia ireo zanaka sisa izay voalazan'ny tenandroandro amin'ny Apokalipsy. Mahereza ianao. Aza matahotra ny ho vitsy zany. Aza menatra zany hoe za vitsy. Fa mijoroa ianao. Na vitsy na hainao reny ara sisa fa mijoroa ianao. Fa ao ambadiky ny fijoroanao Jesosy miteny aza matahotra ny vitsy. Efa sitrak'Andriamanitra ny hanome anareo ny fanjakana. Misy fanjakana. Tamin'ny andron'ny Stefanina olona ray mitory-teny, olona be dia be mitora-bato. Fa io olona ray mitory-teny vitsy kely io olona ray efa mahita lanitra misokatra. Tsy ny olona mitora-bato tena hita lanitra misokatra fa Stefanina rery. Ao ambadiky ny fijoroanao ry olona vitsy. Ao ambadiky ny olona ny fijoroanao io ry olona vitsy. Misy zavatra omen'Andriamanitra anao. Misy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Lanitra ige no manana ao antsika. Lanitra no manana anao. Mahereza ianao aza matahotra anao hoe za tsy afaka manao izay ataon'ny olona. Fa ireo olona tsy afaka manao izay ataonao rehefa aorianao. Ianao hiaina mandrakizay. Ao a Jerosalema vaovao, halleloia. Dia ho tain'Andriamanitra ny isika tsirairay. Averiko ny teny vakindra Rahatoditra. Aza matahotra rondro vitsy. Efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo
ny fanjakana ho azonao any ny fiainana mandrak'izay hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra anie ianao aza variana ntsony nao mieritrehitra aiza daholo ry anona atao aiza daholo fa vitso ao mahazatra an'Andriamanitra vitso fa ny fantany ny amparezako anao fotsiny hoe mandehana miaraka amin'ny vitsy mijoroa ho isan'ny vitsy mbola mijoro amin'ny fahatorin'Andriamanitra amin'ny fahatokin'Andriamanitra mijoroa ho isan'ny vitsy fa na dia efa amin'izao andro 2021 hozy ny hoe efa andro fandrosoana zao ianareo dia mbola olona teritery saina ohatran'io ihany nareo mba manaova ho anareo matetika mihitsy ny misy amin'ny teny an'izany mampino mba manaova nareo mba efa andro fandrosoana zao mba amboary kely fa le vatana io mamboatra vatana sao dia verina tsy mamboatra vatana fa ny azy ny fahamasinana efa tsy maintsy eo iny fa olombitsy mbola mitandrina fahamasinana antsika ho any an-danitra tazony filazana ny Kristy tazony ny filazantsara aza menatra ny filazantsara aza menatra ny Jesosy na ianao relana sisa ao anatin'ny toeram-piasanao io ianao tsy mety mijoro menatra ny olona dia lasa ianao zay ataon'ny besemary dia ataonao tsy ryavana misy lalana omenanao olona vitsy mbola mijoro dia mijoro ohatra ny farany ty anao Jesosy a mahay reza daholotsika rehetrarehetra Izao dia saiko ny bilisatra ny tongotro saingy solafaka andiko satria nialona mireare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy iza no ahy any an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao fa na dia levina aza nofoky sy ny foko dia mbola vatanako ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary indro very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao Manana,
eny havana de ataontsika tolombavaka zany hira izany a zany toriteny zany na de teny aminao androany hoe efa hifarana io efa kaiky io miaritra kely faraparana ndrindro vitsy a miaritra kely faraparana ianao miarakitra kely faraparana tsika fa ny miandry anao ao efa fiainana mandrakizay miandry antsika ao ambadika mila mijoro ianao aza mijery aza lay-panahy mijery nisan'ny olona miaraka aminao zany aza lay-panahy mijery nisan'ny olona resy lahatra amin'ny zavatra hijoronao zany fa raha mbola noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra koa nijoronao aza mieritreritra ny ahita betsaka ianao fa tsy maintsy vitsy ny joro tsy maintsy vitsy ny joro fa lay raha mba isan'ny mijoro isan'ny vitsy ianao satria izay koa dia anamaro isan'ny vitsy ary ijoro hatramin'ny farafofinaina anamaro anatevin-darana ny vitsy. Alleloia. Ny maro efa maro ry havana ndao tsika anatevin-darana ny vitsy andao anatevin-darana ny ondry vitsy fa Jesosy miandrandra anao Jesosy miandrandra anao ary Jesosy a manantena anao aza vela ho diso fanantenana Jesosy ry havana aza vela ho diso fanantenana Jesosy ry havana za androany tena te hampahery anao a ianao nge tsy rery ianao nge ry havana raha mandalo ady ianao raha mandalo an'izao zavatra hoatrehana rehetrarehetra anao ianao nge tsy mbola navelon'Andriamanitra rery zany Andriamanitra ry havana ataony zay azakatsika ianao aza matahotra ninnininy rehefa miteny Jesosy aza matahotra ry ondry vitsy misy zavatra ho ataony ao na ho idina daholo ny varavarana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika ny varavarana tombontsoa rehetra eo amin'ny fiainantsika tadidio fa ny fototry ny soa dia ao an-danitra ao ny fototry ny soa dia ao an-danitra ao aza mana aza matahotra aza mba atao tonga ao aminao mihitsy zany hoe za matahotra ny zavatra ohatr'izao tsy fidy ny anangy very asa tsy misy ninninina tsy ry havana fa na tsy misy asa renao mbola vitan'Andriamanitra ny mamelona anao tsisy asa fa ianao koa ho any an-danitra mijoroa aza matahotra ry ondry vitsy aza matahotra ny amin'ny hoavinao efa ampirantanan'Andriamanitra ny hoavintsika efa ampirantanan'Andriamanitra aza matahotra ianao ny tokony atahoranao dia ny fanontaniana hoe ao anatin'ny isan'ny ondry vitsy ve za sa tsy ao anatin'ny ondry vitsy zany ny tokony zavatra tena ampitaitainantsika sy ampiasany saitsika ampatahotra atsika hoe Jesosy ao anatin'le vitsy resahanao ve za sa mbola tsy tafiditra ao fa misy fepetra ny atogavantsika ho isandreo ondry vitsy ireo ravana dia ny fankatoavana an'Andriamanitra ny fitiavana an'Andriamanitra andao akato dia andao ity andao hiara-mandeha amin'Andriamanitra dia ho voaray ho isandreo ondry vitsy ireo isika rehefa ao ianao aza matahotra Andriamanitra momba anao Andriamanitra tsy hanary ianao aza matahotra fa Andriamanitra tsy manary aza matahotra fa Andriamanitra momba anao tsy salasalako zany ry havana malala tsy salasalako ny amin'izany raha tsy misalasala dia tokony tsy salasalako ianao satria mitovytsika tsy samy hafa isika Andriamanitra ray ihany nitoky itsika ary Jesosy ray ihany no miteny amintsika koa androany amin'ny lalan'izany tenin'Andriamanitra any dia aza matahotra ry ondry vitsy misaotra Jesosy tamin'ny fotoana androany misaotra Jesosy tamin'ny toritely fa Jesosy misaotra anao ny amin'ny fotoana androany misaotra anao ny amin'ny toritely ny amin'ny vavaka ny amin'ny hira misaotra ny amin'ny fanahinao zay mampahery ny olona tsirairay avy ny tokantrano zay misy azy any misaotra Jesosy any misaotra satria raha zay olombelona ny fampahery eto dia tsy hahery zay fa rehefa idiranao antsehatra fanahy masina dia mahery izay misaotra fanahy masina misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fombanao Jesosy misaotra Jesosy fa tsara ianao misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ny angatahako aminao tehirizo reto ondry vitsy reto azavelanao me vitsy no izao tsony zay Jesosy tehirizo zay rehetrarehetra reto Jesosy azavelanao me vitsy no izao tsony zay
fa fandreto miandry ianao ny ondro vitsinao Jesosy makasitraka ny amin'ny fandarana makasitraka ny amin'ny connexion makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra misaotra fa manana izay manana anao misaotra fa tena manana toky aty anatinay manana anao miakatahako aminao dia ny tevolo sy satana tsy afaka hanangolony ny olona eto tsy afaka anozongozina ny finoan'ny olona eto amin'ity fandarana ity tsy afaka ampihemotra anay tsy afaka ny ampangatsika anay misaotra Jesosy vonahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay tera laza saotra ho anao efa hatramin'ny taloniraka mandrakizay misy saotra Jesosy halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena mpandrosotsika nanabavitsika iama avy any Koeta ivavaka ho an'ny firenena tany tompo ranabavy iama tany tompo pastera dia tany tompotsika rehetra manaraka izao fandarana vavaka fiambenana izao indray dia mbola hiara ivavaka tsika amarantsika izao fotoana izao saotra anao zay Jesosy malalo fa mbola mbinao narovinao tontolo andro tratra izao fotoana izao ary mbola nomena teny mamy koa tompo malalo dia makasitraka indrindra tompo malalo dia ankehitriny zay Jesosy malalo tena mandady eo anatrehanao ity zay tompo malalo fona sy mibebaka eo anatrehanao amin'izay rehetra tsy fantanteranay koa ty riva zay tompo malalo tena hoe hifikitra aminao hatrany tena hoe na dia izay rera Jesosy malalo ny joro ty ndreto zay tompo malalo vonona tena hoe anatanteraka izany teninao vonona tena hoe hitandrina didinao vonona Jesosy hifikitra aminao rery ihany ianao rery nitokena Jesosy malalo ianao ny mombanay rehetra na dia afara amin'ny fanalana ny anay ary Jesosy malalo dia hijoro hatrany izay noho ny fitiavana ianao Jesosy malalo makasitraka anao indrindra ny amin'izany teny mamy izany makasitraka anao indrindra tompo malalo satria na dia betsakara ny zavatra tsy eo amin'izao fiainana izao noho ny teninao dia tena hoe velom-panantenana hatrany izay tena hoe fifaliana hatrany izay satria na ianao tompo malalo dia hanome anay ny fiainana mandrakizay itindray taorizay Jesosy malalo tena hoe vonona ijoro azavila misy tavela izay rehetra rehetra Jesosy malalo tehirizam-pona izany teninao masina izany tompo malalo tena hoe hiainga izay Jesosy malalo andresy ny asa maizina rehetra hieran'izao tontolo izao tompo ankehitriny ary izay Jesosy malalo mbola mivavaka amin'ny firenena hatrany izay tompo tena hoe tsy miafina aminao izany firenena izany Jesosy maminay loatra ao ny fianakavianay ao ny mombanay rehetra Jesosy ao ny poiranay Jesosy mamindra fo amin'ny firenenay ianao tena hoe finany eo anatrehanao izay rehetra tsy ho antanterahany vahoaka ao anatin'izany firenena izany be fanontona tompo malalo ka nefitra mampasaraka azy ireo aminao Jesosy mamindra fo izany firenena izany ao ny tsy fisiana ao ny tsy fandimpahalemana ao ny ady an-trano ao ny fanaovana ny asany maizina isan-karazany falotony efa tonga ny mbola ny sara Jesosy tena hoe mampalahelo tokoa nefa Jesosy mbola ndreto zay Jesosy hijoro hitondra izany alahelo izany hitondra izany vavaka izany eo anatrehanao dia mamindra fo tompo malalo mamindra fo Jesosy malalo petraka fiainam-pianantananao amin'ny firenena iray manontolo petraka momba azy rehetra Jesosy tena hoe ianao ne amindra fo ianao ilay fanay masina saribity ane Jesosy malalo andrafitra izany firenena izany dia mbola misaotranao any amin'ireo mpanomponao mitondra ny teninao androany Jesosy malalo teo ny vavaka fanomboana dia teo koa pasterana melabelatra dia misaotra tompo mahatoky sy mihintsy izay efa nifoana tsirairay avy dia tena hoe tontany lona ka narinza ny teninao izany ka movoatary amin'ny fiainanay izany teny masina ao izany ka tsy toy ny vohan'ny diranay teto ane ny vohanay eto fa tena tondra fifaliana tondra fanantenana tondra fanesena tany ary tondra tena hoe famafisana hijoro aminao rery ihany tompo malalo dia makasitraka indrindra ray masina tsara indrindra voninahitra dia ho atolotra anao ka ray saraka eto zay amin'izao fotoana izao dia matoky sy meny fananjelinao masina ane hitovy manodidina anay tsirairay avy ka ao ireo mbola miasa Jesosy amin'ny satria elanelany lera izay dia aokane ianao ane azy ireny hery ilo lalana azy ireny ninninona zavatra taony tsirairay
avy dia mankasitraka indrindra toko malalo voninahitra dia ho anao mandrakizay halleloia amen. Alleloia. Mankasitraka indrindra ny anabavy ama tao anatin'izay vavaka matsiro ho an'ny firenena izay. Dia falibe niaraka taminareo teto androany raha mbola tsy tokony amin'ny rao an-lanitra Jesosy dia eo nentsika rapitso. Alleloia. Rapitso moa ny fotoam-bavakantsika tontolo andro ary rapitso ihany koa dia anatanteraka batisa anankiroa tsika indroa taona dia batisan'ny rasoeny any Larisa izay any Koweït dia batisan'ny fity izay zanakay vavy matoy ihany koa atao batisa rapitso ifity kely. Alleloia. Satria dia efa dolatsento kely izy dia nangataka izy hoe za dada sy neny za mbatovy batisa fa efa ho avy Jesosy dia ozy moa zay hoe niare rehefa zay ny finoanao dia andao fa atao batisa ianao dia faly raha teo koa zay anao batisa anazy rapitso samy mitondra bavaka zavotao zany tsika rehetrarehetra. Dia rapitso tsy misy ny fandarana commencement ankira zay arahantsika isaky ny amin'ny sivy satria ny antony tonga dia efa hiditra amin'ny fotoam-bavaka ao anaty Zoom izahay ao anatin'ny groupe amin'ny fanitriana ny anabavy Larisa any Koweït fa avy eo kosa ao anatin'ny fotoam-bavaka izay taritiny mampina manomboka amin'ny ray ora sasany dia eo no anatanteraka ny fotoam-bavaka momba ny zareo ireo amin'ny fanatanterana ny batisan'izy ireo sy ny vavaka izay ho ataony tahaka ny mahazarantsika moa ny vavaka fanoratena ao anatin'ny batisa tahaka ireny. Dia manasanao rapitso tonga avy amin'ny fotoam-bavaka dia entiko moantsika amin'ny toriteny dia vita ny fotoam-bavaka sy ny toriteny dia lasa izay menakavy kely mandeha manitrika ny fity any anaty rano satria ny batisa atao eto dia batisa ny rano be zany hoe batisa fanotriana anaty rano araky maha batisa azy mihitsy dia tahaka ny batisa natao tamin'ny Jesosy fa tsy ny batisa entretiny olona atao rano kely ireny fa reny tsy batisa ireny fa fanoloran-jaza. Tahiny tompo ary ny fandarantsika kosa dia tsy misy raha tsy amin'ny lahady indray vao misy zao fandarana vavaka fiambenana amin'ny alina izao fa rapitso fotoam-bavaka dia mankanakentsika rapitso alina http://www.andramokaizo.com afahanao meno nonjapeo akiradio misy toritetsaka ny adiny telo amin'ny 2 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina amin'ny 2 amin'ny 7 amin'ny 7 ariva amin'ny alahady amin'ny 10 maraina miverinao zao fandarana teto zao ary amin'ny 2 atoandro dia miverina indray ny fotoam-bavakantsika rapitso. Samy tahin'Andriamanitra dia Andriamanitra ny amaly fitia antsika rehetrarehetra anonotra izay fotoana laninao teto niaraka taminay teto tamin'ity androany ity. Samy tahin'Andriamanitra mankasitraka tahiny tompo. Sotra an'ireo mpandray anjara rehetra tamin'ity androany ity Jesosy amaly fitia anareo. Amen.